mirahaba antsika rehetra zay manaraka ary koa mihaino ny fandarana azo antoka fa navotana amin'i Kristy zay ndraiky hitako ny mpitandra sofinirina Ramborson. Dia miarahaba antsika samina tratra ny taona 2012. Ny fahasoavan'Andriamanitra iny ao amintsika rehetra dia mba ho tanteraka amintsika ny fikasany ary ho ambinina amin'ny asa manasatra mamiteny ny vola ary dia andosirany aretra sy ny loza rehetra amin'ity taona vaovao ity. Satria moa ny ten'Andriamanitra no dinihina dia hivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra ny tantanao anay nandritry ny taona 2012 tonga am'izao taona vaovao zao indray 2012 ary ny fahasoavanao hiasa mahery amin'ny olona rehetra eran'izao tontolo zay manaraka mihaino zao fandarana zao ary hitondra famonjena ho an'ny maro ny zavatra zay ambara ampiorina ny finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Sotry Andriamanitra. Amen. Alleluia. Efa dinitsika teto ny amin'ny hoe ny Pasika. Ny andro ny Pasika dia efa ndinitsika fa andro sabotsy fa tsy alahady. Satria ny andro 7 ny volana Abiba no Pasika ary ny andro 7 fantatsika fa sabotsy raha araky ny Baiboly. Ary ny ariva ny andro 7 zao ne manomboka zoma ariva mifanandrika amin'le namonoana natapitra ny ain'i Jesosy satria voalaza hoe voavony Kristy Pasika antsika. Inona no ataon'ny zanak'Israely rehefa mihinana amin'ny Pasika? Direntsika eo amin'ny Exodosy 12. Exodosy 12. Inona no ataon'ny zanak'Israely? Dia ovakitsika zany ary hitantsika ny zavatra ataony. Exodosy 12. Efa ndinitsika teo fa hoe nasiana raha eo amin'ny tatombaravana sy ny tolana roa. Dia inona no ataony amin'izany hoe Pasika izany? Vakitsika ary ny Exodosy 12 ny 9 ka hatramin'ny 10 averitsika ilay mandeha manao amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy 12 9 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia hohaniny amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahany amin'ny anana mangidy. Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy fa atsatsiho amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia doranareo amin'ny afo. Zay zany ny zavatra ataon'ny zanak'Israely. Le hena amin'ny Pasika atsatsika. Ny hena ny atsatsika tsy azo andrahoana amin'ny rano, tsy azo hohanina manta ary hanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira zany hoe tsy misy lalivay ary ampiarahana amin'ny anana mangidy. Misy evony daholo zany rehetra zany fa mbola hodinitsika rehefa avy eo. Ary tsy azo asiana sisa tramaraina hohanina amin'ny zoma alina ankehitriny mba tonga ny sabotsy maraina sabata. Satria raha ohatra ka misy sisa tramaraina tsy lany dia dorana. Misy evony daholo zany rehetra zany. Raha antsika le izy dia misy teny indray ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izao no ataonareo rehefa mihinana azy. Valahanareo ho voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo ary ny tehinareo eo amin'ny antaninareo. Dia hohaninareo faingana izy fa Pasika ny ave. Zay zany rehefa mihinana amin'ny hena amin'ny Pasika dia valahana voasikina ny tongotra sy ny kapa ary ny antanina ny tehina. Dia hohanina faingana ny hena amin'ny Pasika misy evony zany. Raha antsika zany dikan'izany dia hoe ina no ambaran'ilay mofo tsy misy masirasira. Raha antsika ny ten'Andriamanitra dia efa nodinitsika teto le izy satria zava-dehibe no nyhevitra ireny zavatra ireny fa tsy hoe akory hoe natao taon'Andriamanitra fotsiny. Dia zao ny voalaza ary. Deutéronomia 9:10 ny 9:2 Deutéronomia 9:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vonoy ny Pasika ny avy Andriamanitrao dia ondry amanosy omby eo amin'ny tany zay ho fidiny ave ampitoerany ny anarany.
aza ny mofo misy masirasira no haninao aminy. Hafotona no hinanao mofo tsy misy masirasira dia mofo paorina fa tampoko aniny voanao avy tany amin'ny tany Egypta mba ho tsarovanao amin'ny andro rehetra iainanao ny andro zay ny voanao avy tany amin'ny tany Egypta. Andeha avy tany Egypta ny zanak'Israely. Fampahorina nampijaliana ny zanak'Israely Egyptianina izy. Zay no mahatonga ny mofo paorina. Mihinana an'le mofo izy fahorina anana mangidy ny fiainan'reo tany Egypta. Zay zany mahatonga ny hohanina hanina miaraka amin'ilay mofo tsy misy masirasira sy hanina mangidy ny hena amin'ny Pasika. Vovony Kristy Pasika ho antsika. Le mihinana moa zany dia manambara hoe mino matoko tsara satria vovony Kristy Pasika ho antsika. Zay ny zavatra hita. Ary raha andinitsika atao amin'ny Exodus 10, 10 dia zao aloha voalaza hoe tsy azo asiana sisa maraina fa raha misy sisa maraina dia dorana. Dikan'izany dia zao tsy azo ajana eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy fa tsy maintsy alevina izy. Tsy mijana eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy fa tsy maintsy alevina. Ary ny 12 dia hoe rehefa mihinana ny hena amin'ny Pasika nareo dia voasikina. Inona ny hevitra zany? Tongotrareo misy kapa ary ny teny eny tananareo dia hohanina faingana. Manambara hoe hohanina hanina faingana dia olona mainka andeha. Zay koa mahatonga le teny eny tanana ny kapa, ny tongotra misy kapa ary voasikina. Inona ny hevitra zany? Voakitsika eny amin'ny Efesianina 4 nahitantsika an'izany. Efesianina 4 misy heviny avokoa reny zany tsy nambarin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely reny. Ady anjarantsika mino ny tena hevitra zany mba hiorina amin'ny finoana isika. Efesianina 4 ny 4 sy ny 5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Efesianina 4 ny 4 sy ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Mifaharary ka sikino avokoa zero tsara ka sikino fahamarinana ny valahanareo. Mifaharary ka sikino fahamarinana ny valahanareo. Le fisikinana valahana dia fahamarinana no sikinana ny valahana. Ka atao aloha fanjakana sy ny fahamarinany dia nampinao zany rehetra no miteny sotra masina. Tokony katsahana ny fahamarinana ahoana ny fahamarinana izay sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Indrindra ny amin'ny famonjena. Zay zany mahatonga ny hoe rehefa mihinana amin'ny Pasika dia sikinana ny valahana. Dia hoy ny teny eto hoe mifaharary. Zany hoe miorina tsara ao amin'ny Jesosy ny finoana ka sikino fahamarinana ny valahanareo. Inona ty fahamarinana ty? Tsisitsika efa malaza tsara ny tenin'i Jesosy. Jaona 4:12. Jaona 4:14. Jaona 4:14 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe ho Jesosy taminy zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny lalako. Koa raha miteny ny Baiboly zany hoe sikino fahamarinana ny valahanareo, Jesosy Kristy ny fahamarinana miaraka amin'ireo tenin'Andriamanitra sy teny fikasana rehetra. Zay ny teny hevitra zany teny zany fandraisana antsika ny Jesosy Tompo ho mpamonjy sikino fahamarinana ny valahanareo. Verina ny amin'ny Efesianina 4:1 verentsika 4:12 hoe mifaharary zany hoe tena mijoro tsara ka sikino fahamarinana ny valahanareo ny valahanareo ary mitafia ny rariny ho fiarovatratra. Zany fisikindra dia miaro an'izay ny 5:12 ary kirarony fahavonona mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fahamarinana tongotrareo. Jereo tsara fa hoe ary kirarony fahavonona mpanahy ny
filazantsara ny fahamarinana ny tongotra reo jereo tsara eto a ary kiraroa ny fahavonona mpanahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana tongotra reo zany hoe vonona hitory ny afatr'Andriamanitra mandeha ary anompo an'Andriamanitra zay manao kiraroa ny fahavonona mpanahy filazantsara ny fihavanana tongotra reo ary le olo mandeha mitory zany de mitondra fihavanana fa tsy mitondra fisarahana. Mazava tsara ny teny eto ny andiny efisany Korintiny 10 ary kiraroa ny fahavonona mpanahy vonona mandrakarivo avy amin'ny filazantsara ny fihavanana tongotra reo. Mampalahelo ny atoko fivavahana ankehitriny dia mifanaratsy, mifampiapanga, mifampitsikera ary manamary tena ankabeazan'ny atoko fivavahana hoe ny ety aminay ny marina. Ny marina nefa de Andriamanitra ny marina, Jesosy ny fahamarinana, ka siky ny fahamarinana ny valahanareo. Ary kiraroa ny fahavonona mpanahy, aiza raha zotsika fahavonona mpanahy raha tsy milala mifanamasina avy amin'ny filazantsara ny fihavanana. Tokony vita fihavanana amin'olona rehetra. Baiboly dia miteny mihavana amin'olona rehetra ianareo, ka ny antony fampihavana dia avy amin'ny lalan'ny rano Jesosy, ny rano zanak'ondry mitondra fampihavanana. Mazava tsara ilay teny zany hoe ny rano Jesosy mitondra fampihavanana. Zany hoe raha dinintsika zany eo amin'ny Romanina 5:10 de misy fanambarana toy izao, satria tsika nambara fa hoe voavono Kristy Pasika ho antsika. Romanina 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha fonombola fahavalo azasika nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny hafatesany zanany, maika ny amonjeny antsika ho afaka fahatezerana ankehitriny rehefa nampihavanana. Voavono Kristy Pasika ho antsika fampihavanana amin'Andriamanitra sy ny olombelona, atsika samy olombelona. Ahoana ny hoe nahafatesany Jesosy mitondra fampihavanana? Kolosianina voalohana zay mazava-dehibe ny hoe Pasika na voavono Kristy Pasika antsika. Kolosianina voalohany andininy 7:20. Kolosianina voalohany andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa sitraky ny ray ho ao aminy ny toeran'ny fahafianona rehetra, sady izy zany hoe Jesosy zany no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana eny izy hoy izao zany fampihavanany zany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Raha tsy voavono Kristy Pasika antsika, tsisy mifampihavanana tamin'Andriamanitra sy isika, tsisy fampihavanana amin'olona samy olona, fa tena zava-doza mihitsy. Ary le rano Jesosy niantoko ny fampihavanana io. Tantara alohan'ny anoizako ny fanambarana, nivantiko moa zany a tahaka ny vehivavy rehetra dia rehefa tezitra de tsy miresaka ao anatiny. Misy indray ny asasany tabataba be miady, fa ny amivadiko indray kosa de tsy miresaka amiko izy ao anatin'ny tapabolana na ray volana. Ary matetika ny tsy fanaranay mivady de eo amin'ny fianaran'ny ankizy, satria le fahalalà zany a dia tsy mifindra kilasy de tadiaviny ampiakarina fa hoe alao hiakatra fa mahay io. Za kosa moa miteny matoy tsy miakatra de tsy maika alao hijanona, de eo ny fany matetika no tsy fanarahana de tsy miresaka izy eo. Ao an-trano zany olona tsy miresaka zany hafahafa. De za moa niasa tamin'ny banky taloha, dia izy koa tamin'ny banky, izy tany amin'ny banky anankiray, zany hoe banky ray ihany zany io, Beny, izy zany tao Analakely, za kosa teny Antsakaviro. Zay zany toerana roa samy hafa reo aty Tananarivo. Dia hoy aho anirikeritry hoe ho avy indray le vady tsy miresaka ao anatin'ny ray volana na tapabolana na manahirana ao an-trano, ko raha vao mirava any eo ariva de hotsenaiko izy resahana. De nirava any ariva naka taksi nitsena azy tao Analakely, tao ananake de
nandrasako izy potsy avy any izy dia ndresaka taminy aho manaoana ny asa visana vely tsy narahiny aho fa niodina izy de lasa tsy namaly izy satria nahoana zaho no niezaka nitady fampihavanana rehefa teo a de nieritreritra hoe inona ny tsy nety tsaroko tapoka ny teny hoe nafatesan'i jesosy nytondra fampihavanana ny rahan'i jesosy nitondra fampihavanana de mifona tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mifona aminao aho fa diso aho ary na mivadiko na izaho tsy manana famarinana manatena famelan-keliko aminao aho ho ahy so azy de ny ampitsin'iny a de ny tsy hainazy indray aho de mivavaka hoe Jesosy ny am'le rano fampihavanana no ianao Jesosy maty nitondra fampihavanana aminay sy aminao saotra ny famelan-keliko a vita ny fampihavananay mivady miresaka tsara zay de nandeha taksy indray aho nitsena azy de rehefa mipotry avy any izy de hoe hoy aho anakapoko ao Jesosy a noho ny am'le rano ao vita ny fampihavanana miresaka zay de naveliko indray le teniny maliny hoe manahoana ny asa eny reraka ve de namaly izy hoe be dehibe ny asa visana ndao ary ody aho de nilasa nanaraka izy fa tsy nivadiny tsy niodina ntsony a de nandeha zay a rehefa nandeha kelikely izy a de nanao bras dessous izay le fihavanana azo tamin'le vaovaony Kristy pasika antsika nandatsaka ny rany le raha natao teo amin'ny tatombaravana sy nytolana roa ny eken'ny saina inonony fo dia tondra fampihavanana sady famelan-keloka zany na zava-dehibe lay fampihavanana ary verentsika le Efesianina toko faharoa toko fahaenina zafady le 9:10 de nilaza mitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary kiraro ny fahavonona mpanahy avy any filazano tsara ny fihavanana ny tongotrareo vonona anao ny as'Andriamanitra anompo amin'ny fitantanany fanamasina satria baiboly milaza hoe zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra araka voalaza ny Romanina toko fahavalo ny 9:12 Romanina toko fahavalo 9:12 aminaran'i Jesosy fa zay tariny ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ary zay no mahatonga ny hoe fahavonona mpanahy avy amin'ny filazany tsara ny fihavanana azo amin'ny alalan'ny finoana fa vaovaony Kristy pasika antsika ary ny rano zay nalatsaka natao teo amin'ny tatombaravana any amin'ny eken'ny saina tao amin'ny tolana roa mizara roa fo mino de tonga ny fihavanana zay tanterahan'Andriamanitra ary ny tena eny amin'ny tanana hitantsika tsara fa Mosesy de nitondra ny tena nety nampiasaina novan'Andriamanitra fagagana nampisarahana ny ranomasina mena ananaovana fagagana be dehibe fagagana vita tamin'le tena ary ny tenin'Andriamanitra de verina somahery satria aseho ny tenin'Andriamanitra le tena ka ny tenin'Andriamanitra de very somahery ary anaovana famantara sy fagagana zany tenin'Andriamanitra izany hitantsika am'izany iky fa zao tena fampihavanana tokoa ary zay fahafatesan'i Jesosy zay vaovony Kristy pasika antsika zava-dehibe raha iverenantsika ary ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Exodosy de inona no ataon'ny zanak'Israely amin'ny fanomanana zany pasika izany rehefa tanterahana ny pasika zao ary ny voalaza efa nidonitsika ny am'le raha atao amin'ny tatombaravana sy ny torana roa tsy resaka nintsontsika fa Exodosy 12 ny 5:12 ka hatramin'ny 7:10 Exodosy 12 5:12 ka hatramin'ny 7:10 aminaran'i Jesosy vakina aloha ny 5:10 afotoana no inaninareo mofo tsy misy masirasira any voalohan'andro no nesoronareo ny masirasira ao amin'ny tranonareo fa na izy na iza homana mofo misy masirasira amin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito de fongonona tsy ho amin'ny Israely tsy azo hohanina ny mofo misy masirasira amin'ny andro pasika i manambara inona le hoe masirasira ka mandritra ny afotoana tsy mihinana azy amin'ny andro voalohany manomboka ny zoma arivo zany ka hatramin'ny andro fahafito tsy
tsy mihinana misy mofo misy masirasira fa raha vao misy mihinana misirasira de fongona esorinao amin'ny trano ny masirasira lalovay io zany manambara inona ny masirasira aloha Korintiana voalohany de hitatsika am'izany Korintiana voalohany 5 ny tena hevitra zany hoe masirasira Korintiana voalohany 5 any andininy fahavalo Korintiana voalohany 5 andininy fahavalo alohany amakina voalohany andininy fahenina aloha misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy andininy fahenina tsy mety ny frère anareo tsy fantatrareo va fa masirasira kely de mahazo ny vongana rehetra levure na lalovay zany a mahazo ny vongana rehetra andininy fahafito esory masirasira ela mba ho vongana vaovao nareo arak'izay tsy mahamisy masirasira nareo fa vaovao Kristy pasiko antsika esorinao amin'ny trano le masirasira inona ny dikan'le masirasira ny andininy fahavalo inona ny hevitry le masirasira koa de aoko sika na ho andro fahavoravona tsy amy masirasira ela na masirasira ny lolo-posy faratsiana fa mofo tsy misy masirasira de fahadivam-posy sy famarinana ny masirasira zany de manambara lolo-posy faratsiana ahoana no afahana lolo-posy faratsira ao amin'ny tena raha tsy voavony Kristy pasiko antsika zay mifanesorona ny masirasira zay mbola azavaina zay na esorona zany masirasira ao an-trano ary hafitona ny nanana mofo tsy misy masirasira Exodosy 12 ny andininy faha 1 ary raha amin'ny andro voalohany de isy fivorina masina ho anareo ary amin'ny andro fahafito koa de isy fivorina masina tsy anao raha koa nanareo amin'izany andro izany afatsy ny hoaniny isan'olona de zany ihany no hoaninareo misy fivorina maso zany a ny andro voalohany zany hoe ny alahady andro 15 io le ataony olona pasika ankehitriny fa andro fahavoravona amin'ny filazana azy ndiny 17 amin'ny anaran'i Jesosy Exodosy 12 ary hitandrina ny andro ny mofo tsy misy masirasira ianareo fa izany andro zany indrindra no nitondrako ny antokonareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta dia hotandremanareo izany hatramin'ny taranakareo faramandimby ho lalàna mandrakizay mitandremana mandrakizay zany ny andro mipasika ny andro 4 volana biba ary ny andro 15 volana biba zay finanana mofo tsy misy masirasira mbola hodinitsika ihany le satria namaky tany amin'ny Korintiana tsika hoe aoko tsika anao andro fahavoravona hodinitsika izy io fa miteny aloha esorona masirasira esorona zany milolo-posy ny faratsiana ao an-trano ny esorona zao koa ny voalaza ao amin'ny Exodosy 13 tsy ao an-trano ao ny masirasira no esorona Exodosy 13 amin'ny anaran'i Jesosy hafitona no hinanareo mofo tsy misy masirasira ary amin'ny andro voalohany de isy andro firavoravona hoan'ny ave ny mofo tsy misy masirasira hoanina mandritry ny hafitona atsitsy ao aminareo izay mofo misy masirasira ary tsy hitsy masirasira akory ao aminareo eny amin'ny taninao rehetra esorona zany masirasira amin'ny tany rehetrarehetra ary voalaza eto hoe hafitona ny hinananao mofo tsy misy masirasira ary amin'ny andro fahafito disy andro firavoravona ho any ave ny andro voalohany misy andro fahavoravona ny fahafito sabotsy famaranana azy misy andro fahavoravona ihany koa tsy mijanona mihitsy zany ary eto zao ny tokony dinitsika tsara fa misy rehefa tonga ny andro mipasika dia alohan'ny pasika ny olona dia mitsahatra mihinana leo any tsia fa ao arina mipasika sabotsy de mitoya ny fitsahana mihinana mofo tsy misy masirasira ary zay zany ny fahadisoana marobe mihitsy raha manaraka tsika rehefa tonga mipasika latsinainy ny pasika lundi de Pâques tsy miasa tokony hitoy izy io fa mifanjakana moa tsy manaiky an'izany ny olona fa zay ny tokony ho isy fa ny olona ankehitriny dia herinandro alohan'ny pasika izy de efa manomana
tsy zay le izy fa ny andro fahafolo am'volana biba mamonjanakondra miomana izy am'izany hoa raha antsika ihany tsisy masirasira zany eo am'y tany ao an-trano eo am'ny tany esorona zany a masirasira ina ndikany hoe tany eto ao tokantrano ao tokantrano zany a esorona ny masirasira jereo tsara voalohany aloha ao an-trano ato am'ny tenantsika ao am'ny taninareo a ao tokantrano ao am Deutéronomia 9:10 de zao ny voalaza Deutéronomia 9:10 ny andininy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomia 9:10 faefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka tsy hisy masirasira eo aminao ao anatin'ny faritanao rehetra afotona ary aoka tsisy toetra miloakalina ny henany fanatitra zay novonona tamin'ny harivan'ny andro voalohany. Etrany de eo amin'ny faritaninao ao an-trano ao amin'ny tenantsika tsara sira masirasira roposy faratsiana ao tokantrano ao amin'ny taninao ao amin'ny fianakaviana zany ary any amin'ny faritaninao any amin'ny fiangonana any amin'ny fiangonana tsy tokony hitsy zany hoe fampiafafana fisarahana fankalana lolopo esorony masirasira ela ahoana amin'ny alalan'ny rano Kristy sika diovina amin'ny rano Jesosy avokoa ny zavatra araky lalàna araky ny tena amin'ny Hebreo 7 ary andiny roa amby roapolo Hebreo 7 andiny roa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra araky lalàna fa tsy misy raha latsaka tsisy famelan-keloka ny rahan'i Jesosy zay marany hoe ny rahany zanak'ondry mipasika de zava-dehibe tokoa antoky ny fanadiovana ny tenantsika diovina hatramin'ny eritreritra voalaza amin'ny Hebreo 7 andiny 3:10 7:10 Hebreo 7 andiny 3:10 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha ny rano solahy sy ny rano mbolahy ary ny laven'ny mbatitrombovavy afafy am'izay voaloto no manamasitra hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rano Kristy zay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fietretinareo ho afaka amin'ny asa maty mba nimponareo an'Andriamanitra velona. Zao tsara fa le rano Jesosy zany rano zanak'ondry mipasika de manadio hatrany amin'ny eritreritra tsy mifo azay mazava-dehibe hoe kiraroy ny fahavonona mpanahy amin'ny filazantsara amin'ny fihavanana ny tongotrareo noho ny am'le rano Jesosy zany miasa ny fanamasina mahatanteraka an'izany ary isoratsika Andriamanitra manamara an'izany fa zava-dehibe ary mbola toizatsika moa izy io fa hoe misy fivoriana masina ny andro voalohany ary ny andro fafito koa mbola misy fivoriana masina ny andro alahady zay ataon'ny olona hoe pasika ankehitriny tsy pasika fa andro favoravona amin'ny firazan'ny baiboly azy ary dia toizatsika manaraka fa hivavaka tsika saotranao zay Andriamanitra mifamindramponao fofosavanao de niasinao ny marina ny tenao rehetra anazava tsara ny aminay hoe pasika vovony Kristy pasikoanay ary koa ny nanana mofo tsy misy masisira sy ny anamangidy de ankalazainao mena voninahitra fa tanteran'izany amin'ny anaran'i Jesosy saotry Andriamanitra amen alleluia veloma mandram-peona fosam'Andriamanitra amintsika amanaraky ny ray ny toyny amin'ny anaran'i